Miarabantsika rehetra tonga eto amin'ny fandaharana zahatany fandaharana zay ampahafantarana antsika ireo toeram-pizahatany misy eto Madagasikara eto amin'ny télévision malagasy amin'izao fotoana izao dia aty amin'ny tandavan'alina ny ankeniany Zamena na ny corridor ankeniany Zamena ny fandaharana eto amin'ny tetezan'ny Sahatandra amin'ny lalam-pirenena faharoa. Sahatandra moa dia renirano iray lehibe miainga avy ao amin'ny faritra rovana ankeniany Zahamena. Ato anatin'ity faritra rovana ity dia betsaka ireo zavaboary tena azo trandrahana isarihana mpizahatany na azo hitsangatsanganana fa nitondrana zahatany antsika androany ato anaty fandarana dia any amin'ny toerana antsoina hoe Ambatolatabatra. Ambatolatabatra miainga avy eto amin'ny tanàna antsoina hoe Embarcadère eto amorony lalam-pirenena faharoa. Miandry antsika ato Ambodrina ato Nesta raha Nesta ny alalan'olona azy moa zany izy dia olon-dehibe efa nipetraka taty hatramin'izay amin'ny azy tsika hoe ohatrany ahoana ny tantaran'ity rina ity indray mba ahafahantsika miomana efa tonga ny fotoana hitsangatsanganana na hizahana tany aty Ambodrina. Raha bandra Nesta anatin'ity rano ity zany no atao hoe Sahatandra, zay no anarana napetaky ny olona azy. Na tonga an'le rano natao hoe Sahatandra ny anarany. Nisy mpivady ony tena nahantra be mihitsy teo amin'ny fiainany zany. Dia nanantsanaka vavy tokana atao hoe Tandra ny anarany. Dia tamin'izany ony misy karazany reny le lolon-drano na zazavavin-drano reny misy eo tamin'izy mivady. Dia niteny ony hoe omeo zay zavatra tena tsofoinareo ary tena tianareo mihitsy fa alako amin'ny fantrany ianareo ataoko manan-karena hoavitra amin'ny fiainany. Dia nanapa-kevitra ony izy mivady fa le zana mivavy io zany zay tena tiany ihany koa ary tena tsofoiny amin'ny mahazanaka azy. Dia io zany no fanapa-kevitra izy mivady io no nalefa tato zany. Dia niainga izy mivady zany nitondra an'le zaza. Dia nifitahany ony le zanany io. Dia rehefa nifitahany nagorisany tery amin'ny modinentiny hoe epita zany. Nalefa nitsaka eo amin'ny oriny io dia nentin'ny rano midina taty ambany taty. Lasa izy mivady miverina ony. Dia afaka andro vitsivitsy ony tonga io zavatra io. Le nangataka an'izy tamin'izareo zany. Tonga nitondra volamena zany. Volamena na maromaro ny nentiny. Dia rehefa zay zany dia niala teto niala tety amin'ity faritra ity izy mivady nanoro-ponenana tany akafa indray. Dia tany izy lasa mpanefoefindray izy zany tamin'izay volamena zay takalony le zanany tao. Dia izay zany na tonga n'le anarana hoe Sahatandra. Ny tena marina zany tokony hoe Sahanitandra satria tandra le navarina tao. Fa ny olona moa manonona zany tonga dia napoiziny fotsiny hoe Sahatandra. Sahatandra dia manondraka velaran-tany le mademaka maro amin'ny lalana zay lalovany. Mamelona ny ivohitra izay ipetrahan'ilay barrage na ilay tohadrano ny andekaleka mpamatsy jiro mpamatsy herinaratra antsika any Antananarivo. Ao amin'le Makankay manana haavo hatramin'ny 290 metatra atsimon'ny Andaigny no miainga ny reniranon'ny vohitra. Mianatsy matsinanana ny lalany mamakivaky ny honahonany fierenany. Manjoy azy ny reniranon'ny Sahatandra mialohan'ny amakivakiana ny station Roger anarana ny antsona ny tanànany andekaleka teo aloha toerana misy ny tohadrano mpamokatra herinaratra avy amin'ny herin'ny renirano tandrify ny tsatobato fa 770 amin'ny lalam-by zotra DCE. Mihiba amin'ny haavo 400 metatra ny reniranon'ny vohitra mandalo eto andekaleka. 80 taona talohany nanamboarana ny tohadrano no tsy nitsahatra ny fanaraha-maso sy fandrefesana ny reniranon'ny vohitra hitrandrahana ny herinaratra. Limini métrique no fitaovam-pandrefesana nampiasaina tamin'ny taona 1970. Avy eo ny limnigraphe
tamin'ny taona 430 sy 700. Teo anelanelan'ny taona 770 sy 700, 770 sy 700 zany hoe hatramin'ny ray taona mialohan'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa dia mitotaly 720 ny isan'ny fandrefesana natao ka 700 hatramin'ny 740 metatra toratelo isan-tsegondra ny abetsahan'ny ranon'ny vohitra mandalo teto Andekaleka tamin'izany fotoana hitrohana angovo herinaratra hatramin'ny 100 megawatt ho an'ny tanàn'ny Toamasina, Andasibe, Moramanga ary Antananarivo. 270 fango ray tapitrisa dolara na 900 miliara ariary no teti-bola tokana nanamboarana ny toadranon'ny Andekaleka. Toadrano mpamokatra herinaratra azo lazaina fa goavana taty Afrika tamin'ny taona 270 sy 700 na avy tany sy nitokana anazy. Niodina araka ny tombana sy vina nataony manam-pahaizana ny fotodrafitrasa, betsaka ny fivoarana nentiny indrindra teo amin'ny lafiny ara-toe-karena tamin'ny alalan'ny firoboroboan'ny fiforonan'ny orinasa lehibe teto Madagasikara. Famatsiana herinaratra tanan-dehibe maro sy ny seranatsambo iraisam-pirenen'ny Toamasina izay vavahady lehibe ny fifanakalozana ara-barotra maneran-tany. Ny taona 770, 10 taona monja ny hodinan'ny fotodrafitrasa, tsapa ho mandeha ila ny fahombiazana satria 774 metatra toratelo isan-tsegondra sahady ny abetsahan'ny ranon'ny vohitra tonga eto amin'ny toadrano iantombohan'ny fanovozana ny angovo noho ny fiazakazaky ny fahampitiany atiala sy ny tontolo iainany. Hadinidiny fa ny roivoaro voajanahary no manome maimaim-pona ny angovo kirakiraina nampifanojona amin'ny fahaiza manao ny ingénieur ny teraka herinaratra avy eto Andekaleka. Ny taona 2000 dia nihenatra amin'ny 273 metatra toratelo isan-tsegondra ny rano fitrohin'ny toadrano. 573 hektara koa ny velarana atiala potika tetsy ankilany nandritra ny 30 taona na avy tany fotodrafitrasa. Zany hoe teo anelanelan'ny taona 80 sy 12. Mihena ny fitobaky ny rano. Mazava ho azy fa hihena manarak'izay koa ny tanjaka sy zotra ny herinaratra fampiasa avy eto Andekaleka sy tonga ao an-tokatrano. Fa ny tena mampiorooro dia mihena manarak'izay koa ny fahafaha mamokatry ny orinasa mpampiasa herinaratra matanjaka mpiantoka ny fiainana ara-toe-karena eto Madagasikara. Fahasorenana no ny aizina tampoka sy faharetan'ny fiverenan'ny herinaratra ao an-tokatrano no iainana eo amin'ny fotoan'ny délestage, fa iny fotoana iny koa no anaovan'ny mpitantana orinasa mpihary ny toe-karena eto amintsika kajikajy ialany amin'ny fatiantoka tamin'ny fandaniana tsy maintsy nataony tamin'ny fampiasana solika amin'ny melina mpamokatra herinaratra hafa ho an'ny orinasany, ka eo koa no manomboka ny fotoam-piakarany vidimpiainana sy fa efa mividy ho anisam-batan'olona. Ny hetsibidin'ny herinaratra dia manetsika malaky ny vidimpiainana noho ny herinaratra lalandra lehibe ianteherany fahaveloman'ny orinasa mampiaina ny toe-karem-pireneny. Ny fatorana misy amin'ny toadranon'ny Andekaleka sy ny zavaboary dia toro mivandravandra fa ny faritra arovana dia tsy pitahiry arena voajanahary na hiantoka ny fahavokaran'ny tany mpambolena sy ny renirano ihany fa tena miantoka ny fahalavorarian'ny toe-karen-dehibe na macroéconomie ny firenena misy azy. Porofo mitohaka amin'ny tenda afaka manamarina izany ny fihenan'ny ranon'ny vohitra mpanodina ny toadranon'ny Andekaleka. Arakaraky ny fitombon'ny velaran'ny atiala simba no mampihena tsikelikely ny fitobaky ny rano manodina ny toadrano, mampahazo vahana ny délestage, mampiakatra vidin'ny herinaratra jifain'ny orinasa miafara amin'ny fiakaran'ny vidimpiainana. 774 metatra toratelo isan-tsegondra ny maridrefy ny abetsahan'ny rano tonga eto amin'ny toadrano ny taona 770, 10 taona taorian'ny fahavitany fotodrafitrasa. 273 metatra toratelo isan-tsegondra ny taona 12. Nisy fihenana hatramin'ny 530 metatra toratelo isan-tsegondra be izao tao anatin'ny 30 taona. Zany hoe misy fihenana 2.40 metatra toratelo isan-tsegondra isan-taona. 404 hektara na 2 hektara isan'andro ny atiala potika nanodidina ny toadrano tao anatin'ny 30 taona. Hanao ahoana ny 50 taona manaraka raha tsy hisy fepetra entitra iraisana hiarovana ny atiala mpiantoka ny rivoary fahaveloman'ny renirano ny vohitra mpanodina ny Andekaleka?
20 taona zao no nanamarina ny fifandraisan'ny fiainana andavanandro ny natiora sy ny fotodrafitrasa toadrano eto andekaleka. Sariny mora vakiny ahazona ny antony ray lehibe mahatonga ny fisondrotriny vidim-piainana mampikaikaika ny tsirairay satria raha tsisy fitsaharana ny fanapotiana atiala dia tsisy koa ny fitsaharany fidangany vidim-piainana. Tsisy afabela amin'ny fiantraikany satria faribolana miodina mifandray sy mifampiankina ny famokarana ara-toekarena mandrafitra ny vidim-piainana sy ny atiala mpamelona renirano ifaharany abetsahany vokatrerinaratra eto Madagasikara. Ka raha miaina délestage vokatriny doron-tanety natavy ataon'ny mponina eny ambanivohitra ny mponina andrenivohitra dia hahazo entana fampiasa andavanandro lafo vidy avy amin'ny orinasa nanjeferinaratra lafo vidy ny tambanivohitra. Eo indrindra ny mahazava-dehibe ny firaisan-kina hanamafisana ny fomba fiarovana ny faritra arovana misy eto amintsika. Fantatrao ve fa noho ny fampotiany atiala mampena famokarana herinaratra avy eto andekaleka dia miaina fahatyantoka 7,000 sy 10,2 tapitrisa dolara na 7,20 miliara ariary isan-taona ny orinasa Jirama. Ary ianao mahatsapa fahatyantoka koa ve? Fampotiany atiala no antony. Fikambanana 4 ny fotony no miantoka ny fiarovana ny atiala mitotaly 590 hektara mialohan'ny toadrano manodidina ny kominy Andekaleka anatin'ny faritra arovana corridor Ankeny Zahameny. VOA Alamanitra mitantana ny ala ao Ambalateniny 7,700 hektara 80 ny mpikambana. VOA Fananola 7,700 hektara ao Maromitety 1,20 ny mpikambana. VOA Alamanga 300 hektara ao Vohitra Kolahy 20 ny mpikambana. VOA Miaro 4,7 hektara ao Maromitety 3,30 ny isan'ny mpikambana. Raha niarana nisy isika dia 4,70 ny fitambarana isan'ny mpikambana rehetra miantoka ny fiarovana. Sahaza ve? Raha jerentsika amin'ny fiainatra iraisam-pirenena dia 710 hektara eo no velarana atiala sahaza ho an'ny mpianala iray amin'ny fiarovana ny atiala eto Madagasikara. Araka ny antotanisa navoakan'ny ministeran'ny tontolo iainana farany dia 2 hektara isan'ny mpianala ny velarana ala arovana eto amintsika. Hitantsika amin'izany fa mbola tsy ampy ny isan'ny olona izay misehatra na miandraikitra ny fiarovana atiala zay eto amintsika eto. Anisan'ny antony mampitombo na tsy mampisahatra ny fampotiany atiala eto Madagasikara zany izay tsy fampianisan'ny olona misehatra amin'ny fiarovana atiala eto amintsika izay. Marina nefa fa vinavina 2 hektara anoany ny hitomboan'ny faritra arovana na atiala voaaro eto Madagasikara amin'ny taona 2020. Izay ny mikasika ny tsara ho fantatsika mikasika ny fampaharetana ny toadrano ao Andekaleka ao sy ny fomba iraisantsika hina amin'ny fiarovana ireo atiala sy ny faritra arovana misy eto Madagasikara satria miaina izany isanandro isika raha ireny zava-misy ao Andekaleka ireny verina. Eto Ambodirina isika iaraka amin'ny ranesta amin'ny fanoizana sy fahafantarana ihany koa ny ranon'ny sahatandra eto Ambodirina eto izay efa voalaza teo. Anisany manondraka ny reniranony ivohitra izay anovozana ny angovo avy ao Andekaleka. Rehefa ny simba ny ala zany dia zao hitantsika zao ny fiainany na izany ary nefa misy VOA anankiray any akaiky any le atao hoe Fitamalsa dia efa miezaka izy amin'ny fambolena zanakazo hamerenana ny laoniny tsikelikely an'le atiala zany mba sady hiedina amin'le fiovaovan'ny toetrandro moa zay no mba hampanjary indray an'le rano. Dia eto manodidina azy eto dia misy karazana microclimat izy ny fitenenany manamandomando ny manodidina eto dia be da be koa moa zany ny zava-manan'aina, ny vorona, ny bibikely, ny insecte zany no manjoy manodidina eto satria toerana azo antoka moa ny toerana rehefa tahaka itony
raha amin'ny toerana ara-boajanahary. Zara nesita rehefa mahita toerana tahaka zao a dia mba tiako ny mikasikazy kasiko amin'ny tenako dia mba ataoko any amin'ny lohako ho fanamarinana ny fanajana azy sy ihany koa fanamarinana ny fandalovako teto ny fikasihana izy. Raha ny marina moa tokony mandry fa amin'ny fotoana dalovana ity zao a mangatsika ny vaninandro aty anatin'ny tandavanala. Akaiky hiditra ny ririnina mantsy zao mahatonga ny erikerik-andro ia. Ny fahafahana mitrandraka ny lafin'ny ara-fizahantany atao anatin'ny faritra rovana corridor ankenieny Zamena dia anisan'ny tombony iray lehibe ihany koa ho an'ity faritra arovana ity. Izy raha teo moa zany dia midadasika amin'ny velarana 4,900 sy 7,900 sy 3 hetsy hektara. Zany hoe izy no faritra rovana lehibe indrindra amin'ny faritra rovana misy eto Madagasikara satria faritra 3 no mitambatra ao anatin'izay velarana 3 hetsy hektara mahery zay. Anisany amin'izany ny faritra Analanjorofo, ny faritra Alaotra Mangoro ary ny faritra Atsinanana. Misy district 5 zany no voafaritra ao anatin'ny faritra rovana corridor ankenieny Zahamena, Vavatenina, Mbatondrazaka, Moramanga, Toamasina faharoa sy Brickaville. Ahitana commune 30 ao anatin'izay velarana izay ka ny ponina miaina ao anatiny anisan'ny VOI na ny vondron'olona ifotony dia mamelo olona eo amin'ny 5,000 sy rayal sy 3 hetsy ny faritra rovana, zany hoe ny roivoary na ny écosystème zany manodidina ny faritra arovana io dia ireo ny olona ao anatin'ny commune 30 miaina mivantana amin'ity faritra arovana ity. Toerana zay hotsiditsika misy any Ambato Latabatra dia tafiditra anatin'ny velarana 900 hektara zay tantanin'ny VOI antsoina hoe fitamiany koa zany atao anatin'ny faritra rovana corridor ankeniheny Zahamena. Izy reto nasarika ny zahatany nanao fitsidiana taty an-toerana satria izy reto dia nisafidy ny hitrandraka ny lafin'ny fizahantany hoentina hanamafisana ny fiarovana ny atiala tafiditra anatin'ny faritra rovana zay tantanin'izy ireo. Anisan'ny tolotra ara-pizahantany omeny VOI fitami ao anatin'izany fanetsiketsehana ny fitrandrana amin'ny lafin'ny ara-pizahantany amin'ny fitantanana taony zany dia ny fitrandrana ny fampafantarana ny zavaboary misy anatin'ny faritra rovana. Eo ihany koa ny fitrandrana ny lafin'ny ara-tantara satria tamin'ity faritra Atsinanana ity dia navaivay tokoa ny tolona natao tamin'ny taona 1770 zany teto Madagasikara. Ity toerana ity izay ny ankamaroany atao amin'ny faritra arovana corridor ankenieny Zamena ato no ny afenan'ireo mpitolona zay nitsoka tamin'izany fotoana izany. Ny ihany koa natao fiafenana tamin'izany fotoana izany raha toka ny ponina Betsimisaraka, ny Bezanozano ary ny Sianaka moa zany no tena ataontsika hoe be indrindra ihany koa tafiditra ao anatin'ilay faritra rovana corridor ankeniheny Zahamena. Mazava ho azy moa zany fa misy kolotsaina zay nibiazan'ireo ponina atao anatin'ny faritra izay dia azo etsiketsehana ihany koa hanatsarana na namafisana ny fitrandrana ara-pizahantany zay azo atao tsara aty amin'ny faritra rovana corridor ankenieny Zahamena izay. Fa mialohany atongavana ny Manasamena raha miala avy eo Moramanga tsika dia manao 500 kilometatra eo miazo ny lalana makany Toamasina iny mavita 500 kilometatra tsika tonga ny toerana antsoina hoe Ambarikadera no mivily miazo ny lalany makany amin'ny commune Lakato. Rehefa mavita 100 kilometatra no janona zany ny fiara satria eo no faran'ny fiara dia manome tsiro an'izay fizahantany tsara atao amin'ity faritra rovana ity izay. Afaka mandeha tongotra manao randonnée zany miala kely an'ilay rano nijerentsika teo, rano ny Ambodirino, chute d'eau nijerentsika teo. Raha tsy mandeha tongotra dia afaka atao koa ny mandeha bisikileta izay fifamoivoizana sisa tena ampiasain'olona amin'ny andavanandro ity, mitondra entana, mitondra ireo
kojakoja ilaina amin'ny andavanandro dia ny bisikileta zany no manao an'izany amin'ity faritra ity ary betsaka izy mifanena amintsika rehefa sendra na tapa-kevitra andeha anao fitsidiana aty amin'ny faritra arovana corridor ankinen'Njamena tandrefa aty amin'ny faritry ny Manasamena aty amin'ny commune Lakato zany reto bisikileta reto dia tsara ny ahafantarantsika azy fa mitondra entana arakaraky ny alaviran-dalana misy ny 300 isan'ny kilao ny tondrany azy misy ny 500 isan'ny kilao arakaraky ny alaviran-dalana ale zany fa raha amin'ilay faritra amin'ny toerana izay alentsika anaovana fitsidianito dia 300 isaky ny kilao ny tondrana entana ny bisikileta iray dia mahazaka hatramin'ny 100 kilao araky ny nambarina ireo mpitondra bisikileta zany tonga soa eto Manasamena isika toerana izay anomboantsika ny fampahafantarana ny tolotra ara-pizahantany izay azo anetseketsehana sy ampivoarana ny fizahantany ato anatin'ny faritra arovana corridor Ankeniheny-Nzamena averina trano moa fa natokany ireto VOI ireto hanamafisana sy hanatsarana ny fitantanana ny faritra atiala izay tantanin'izy ireo no antony safidianana ny lafin'ny fizahantany ho fanohitra hanamafisana ny fiarovana ny atiala andeha ho any ambato latabatra amin'izay tsika zao miaraka amin'reto rehefa mandeha amin'ny toerana tahaka ireny moa zany miaraka foana amin'ny olon-dehibe an-tanàna mety misy tanàna sasany ny tena azy hoe Tangalamena, Olobe, Azomanga dia ireo no mitarika amintsika amin'le toerana satria manakasina ndahoary tsika ndahoary alohan'ny ho any ambato latabatra tsika ijery an'le vato dia mandalo amin'ity hazo anankiray izay manatantara ity aty vato ity ity kakazo ity dia fantatra ny anarany ray zay faharoa afaka manantona kakekitsika sa azo atao izy ihany koa tsy fantatra ny daty na nilina ny sady tsy misy vonony misy vonony tsy manaranaka fa izy tokany fahatelony dia araky tantara dia hazo tsy azo avela ho kapaina fa raha vao mikapany ty hazo ty dia maty tsy mihoatra ny 3 volana fa io hazo io zany rehefa tapaina dia mivoaka raha satria misy ragnalay na karazana orchidée maniry ao amboniny eo ary io farany atahoran'olona zany hoe ragnalay zany aty amin'ny faritra aty zany fa mananjiny be izy io ny paoziny zany ragnalay zany manohatra ny endrika laisoa fa io vatankazo io betahany dia mively leo izy maniry kanizaniza mandalo eto dia efa manafatra ny taranany hoe tandre mokapany ty azo ty zay ny afantarako tantarany ny kakazo azo kasihana tsy azo kapana dia hazo ty ohatran'izy no avo indrindra koa no namany eto zay indrindra izy ny tena avo indrindra nefa ny faniriny dia ty antsaha fa mitovy avo kakazo any tendrombohitra ny alavany ohatra misy dianantsy itsy io zany le olona efa talo be tany aratantara dia misy olona efa nagnatao antsy iny io fa tsy navandry amantao dia maty ary zay natonga lelo hoe tandre mikapany io fa rehefa mikapany io dia maty azo kasihana kasika zany président izy tsy maniny aha dia nareo ve tsy mahatsikaritra hoe miova ny raviny na tsy miova fa raviny hatramin'izay foana saratra aloha no mandainga fa mbola tsy voasikahatra anay zay satria antony mbola tsy nisy fanadidiny fotony tamin'ity kakazo ity ohatra zao ataontsika zao afantarana tsara ny mombamomba anazy fa androany zany vao afahanomboka amantatra hoe mamovy ve le zakakazo mivoava ve ny raviny azo lazaina fa izy no karazany hoe reniny ala ato amin'ity faritra ity amin'izay fiavahany amin'ny hazo rehetrarehetra zay
amoron-dalana eto ty hazo ty dia afaka jerena azo safosafona ary azo itsikitsikina fa tsy azo kapaina. Hatreto aloha zany amin'ny fahalalana zay vao fantatsika androany ity dia mbola tsisy ninina azo lazaina mikasika ny toetrany hazo ara-tsiantifika ankoatrany hoe hazo tsy fantatra izy satria ny toetoetrany no amaritan'olona azy aty an-toerana mbola tsisy anarana koa aloha zany fa ny zava-misy raha nyrefesinay tamin'ny fakantsara tamin'ny drone teo zany dia mahatratratra any amin'ny 3 metatra eo koa ny havon'ity hazo mbola tsy fantatra teny anarany. Raha to tena mitovy tanteraka amin'ilay hazo efa nahazo ny sokajy hazo tsy fantatra ao an-dasibe zany izy dia ity zany no hazo faharoa zay hoentiny zahatany eto ty zay ampafantarina antsika eto ty no hazo tsy fantatra faharoa misy eto Madagasikara. Manao eo amin'ny 1 kilometatra sy sasany miala ny tapo-tanany manasa mena eo tsika dia tonga eto amin'ny fiviliana mankaty amin'ny Ambatolatabatra. Ataontsika président hiditra eto amin'ny toerana Ambatolatabatra zany tsika zao dia kritrala miditra atiala kely savoka dia somary didiovina moa zany izy ity mba ahitantsika ny endriny tsara sy ahafantarantsika ny maha Ambatolatabatra azy. Ty zany atao Ambatolatabatra. Ny nahatonga ny Ambatolatabatra ny Ambatolatabatra ara-tantara dia zao. Tamin'ny andro taloha zany amin'ilay andro mpanjana tany dia nisy ireo filanjana ataon'ny vazaha ny gasy satria nisy ilay fandoavana karatra. Dia rehefa tsy maloha karatra ny gasy dia saziana miasa 30 andro terivozona, miasa 15 andro. Io amperinay io ny atao hoe Andasibe amin'izao andro zao. Amperinay zany Amperinay anarany taloha. Amperinay anarany taloha. Dia lanjaina avy any Amperinay dia tonga ao Ambargadera dia mitsofoka maketo monjy ilay ozininazy dia tonga eto zareo dia mipetraka. Rehefa mipetraka eto zareo dia misotro manao izay mahafa-po anazy eto amin'ny vato reto. Fa ny mpilanja kosa dia mijery ho azy raha tsy manana sakafo masaka hoentiny. Ka rehefa afa-po zareo amin'ny filanjana, afa-po amin'ny fipetrahana eto mandroso sy miverina dia mahazo fiainana ny mpilanja zany hoe raha varotra zany izy dia mahazo fiainam-bidy. Fa amin'ny fandoavan-karatra dia miaina ny karatra aloha. Raha mandoa 30 izy dia mandoa 15 na 20. Zay zany nahatonga ny Ambatolatabatra voalohany aloha. Dia rehefa lasa moa zany ilay mpanjanaka satria ahitan'olona tombotsoa amin'ny fandoavana karatra ty Ambatolatabatra ty dia namasininy olona. Nateran'olona vary fotsy, saluimbary, bonbon, tately, vola, lamba. Efa nisy lamba koa teto izy mbola atiala. Zay zany no agnataon'olona eto. Satria tsy nandoa karatra tsony rehefa lasa ny vazaha. Karatra tsony rehefa lasa vazaha. Dia tiany namasinjareo nagnavotra anjareo amin'izay fandoavana an'izay karatra zay. Mandraky ty androany ny taranaka rehetra dia mbola manamasina an'ity. Lasa arabaka teny zany le teny hoe ny vato nahitana ny soa zao sora menaka. Dia rehefa lasa zany le vazaha tsy nandoa karatra tsony dia namasinina ty vato. Ho mariky an'izay fahafahana zay dia lasa namasinina mekasina le toerana. Ary ty nefa rehefa olona manao voady amin'ity dia tanteraka foana dia manatitra. Nao vady zany tsika zao mba ho betsaka ny mpizahatany tonga aty aminareo. Zay indrindra dia mitondra bonbon sy tantely eto tsika. Dia ity toerana ity zany tsy vitany hoe mananendrika voajanahary mahafinaritra hita maso atao anatin'ny faritra arovana corridor ankeneny Zahamena zay tandrifa ty amin'ny toerana antsoina hoe Manasamena misy azy atao anatin'ny ala tantanin'ny VOI Fitami fa mifandroy koa zany amin'ny tantaram-pirenentsika satria
raha resaka fandaovana karatra sy tamin'ny fotoanandro ny vanim-potoan'ny fanjanahantany zany dia tantaram-pirenena tanteraka zany ka noho ny fisian'ity vato ity zany dia voarakitra teto ny fombafomba ny fampitondrany mpanjanantany sy isika tompon-tany tamin'izany fotoana zany tafiditra anatiny tantaram-pirenena koa zany izy kolotsaina mipetaka eto indray zany dia mariky ny fahafaham-pirenena ny fahafahana tamin'ny vahoan'ny fanjanahantany en route pour les aires protégées. Faiza hoaiza amin'izay zany misy an'le orinasa mpanamboatra granit teto président io misy tracement lehibe ry mitondra mianatsy modina makany iny dia misy tavirana anankiray misy ohatrany hoe pokafo izy iny tavirana zany tendrombohitra dia midina makany iny trace iny nangadina le grafite dia ity eto ambany eto ty indray ambany andrefana avaratra zany teo no ozina no nipetraka nanodinan'zareo ny grafite fomba siasa tamin'izany dia tsy nisy karama fa anterivozona ho an'izay tsy maloha karatra efa be olona be zany taty amin'ny tantara aloha dia manjato ny olona miasa saingy zao be ihany koa ny maty satria tsy mihinan-kanina amin'ny manterivozona anazy dia misy ihany koa le misy miaramila Sénégal zany mipetraka taty dia rehefa tsy miasa tsara ny olona dia tonga dia tifiriny Sénégal dia maty dia io aty ala amboniny ozina io fandevenana n'le olona maty ny Sénégal tsy mahavita karatra tsy tonga any amin'ny tanindrazana zany zay tsy mahavita karatra fa dia zay maty tonga dia ty aty ala ambony io to aty ala ambony ao misy fasany io dia misy fasany ry somary manangasangatsiny ry dia zany nahatonga ny tany iny tsy ataony olona kapakapa satria atahorany olona mitavy sy mandoro an'ireny mpalailo ihany le tantara fa zay zany ny zava-nisy datsika tety antaviana zany tsika zao zao le tavirana mba azahoantsika sary an-tsaina le lalana nidinantsika teo dia efa manaraka n'le rindrim-bato zany dia tahatahaky zao zany aty ambonin'io grotte io za moa zany miteny an'izy hoe grotte makarakarana zoy fa hito zao misy anankiray hito zao ny endrika ao ambany eo dia mifampitohatohana reto vato reto dia eny anelanelany eny zany no ale zay le atsoina ty hoe grotte eto zao misy vato anankiray ato koa misy rindrim-bato ty efa vato dia ao anelanelany io ao zany le lalana amin'le grotte zay koa mahafinaritra aminy mbola ty ambony aloha zany tsika zao tahatahaky zao ny ty amboniny fa mitsofoka ao anatiny rehefa avy eo nomboka hiditra eto amin'ny la grotte tsika dia mitsofoka tsirairay satria somary mandady zany araka le fanazamana teo hoe vato fanaingitaina le izy dia somary teritery ny lalana dia mandady mihitsy mitsofoka ao anatiny makany tena anatin'le la grotte zany 700 metatra eo ny halavan'le tsika le lava-bato dia raha ny fanaony zareo ony mandeha amin'izy ara-dalàna eo amin'ny adiny 3 eo mandady mandeha mandady mandady mihitsy ato ty tsisifika aloha zany sa maintsy mandady arovana ny lohatry ny vovola arovana ny tongotra tsy mandady ato zay no tena vato mifanaingitaingina mandady anatiny vato mifanaingitaingina zao le bloc ty zao toana ty zao manohana an'ity dia ohatr'izay hatrany hatrany le ty manohana an'ity ie ohatran'izay hatrany hatrany ny vato eto
zay io hitanao io aiza olona kely ao de matetika ay de mateo mampiavaka nyity grotte ty koa amo zany sairana foana rehefa hiteny grotte ile izy tsy maintsy mandalo anatin'ny rano satria mandeha ato anatiny ato koa ny rano mandeha ato ambaniny tsy ambaniny mba anelakelaky nyrety vato reto de tsy maintsy sady mandeha amban'ny rano zany tsika atao mandeha anaty rano mandeha anaty grotte mandeha amin'ny sisiny reto tiamboa aty any koa misy vato miendrika parabole ty mampiavaka la grotte any koa zay vato ohatran'ny parabole to zao a ohatrany hoe kididy avy any izy de tarapetraka teo ity eto ty zao a misy voavonkony izay efa naniry naturel teto anatin'ny vato ty mampiavaka anazy any koa raha my fomba malagasy a de tsy azo tapahina tsy azo kitihiny tony fa mananjiny any koa io ohatran'le le kakazo lehibe ary zay vavany ambony vai mamaty tena zay tsy azo kitihana azy tsy azo anapahana raha tsy ny olona manoko sampy ka mahafantatra hoe ty ny azo ampiasana anazy fa tsy azo tapatapahina fotsiny tena le vai ve mamatotra ny tena vai misy mamatotra izy misy namatotra ny tena sao de misy mamatotra tsy misy namatotra io fa izy misy namatotra ny tena raha fanafody gasy zany inona ny ampiasana azy fanafody gasy zany a tsy haiko aloha fa ny olona fitaizolona zany fampiasa ny tena fahinonao azy ka ny fahinoko anazy alo fanasitranan'olona le aretina tena ohatrany hoe mandevona pandesita na aretina anaty kibo anaty kibo aretina mbatana rehetra hoe fanafody ataon'olona ohatra hoe vai tsy sitrana tony ny alain'ny olona ampiasain'ny olona fa tsy azo lailaina fotsiny a fa ny olona efa mpitaiza olona ny maka anazy marina fa rehefa tondraka ny rano de tsy afaka hidirana azy satria miakatra ny rano asarotra ny lalana mazava ho azy moa zany matsy azo idirany tony rehefa tonga ny fahavaratra le fahavaratra be tipidrano daholo reto tonga eto amin'ny atao hoe andavapoza zany tsika zao andavapoza andavapoza eto zany ny faritra hitana foza betsaky indrindra ato tena hitana foza indrindra ato zany ny tena tranony amin'ty rindrim-bato a mirirany ty satria tsy vitan'izay hoe mitsangana fotsiny io fa mbola misy rano lalina be mitsofoka makany de ao ny tranony mponina ty ve misy mihaza sakafo mihaza foza hoanina misy mihaza foza ato fa vitsina ny olona mitrato satria matahotra n'le lakato zany fa olo baventy matokotoko zany na gogna matokotoko miditra mandeha makaty amin'ny tany be vato ohatrany tony a matetika ianao mandeha de mahita tongotra foza mbola mihetsika dikan'izay a misy kalan'olo teo alohanao teo fa tsy nihitanao de ny tongo ny afantaranao hoe misy kalan'olo nandalo teto fa misy tongo-poza mbola mihetsika ny kalan'olo zany manana fanampena maso de ty takony ty koa tsy hoaniny fa apetrany miaraka amin'ny tongo keliny io de ianao sisa mietrehitra hoe mbola iroso asa everiny raha ohatra matahotra fa raha tsy matahotra ianao de miroso de alohaalohanao a mbola mahita tongony ray koa zany hoe miaraka aminazy eny zany fa izy tsy miseho vatana aminao fotsiny fa angamo le kalan'olo mamono sa tsy mamono izy tsy mamono tsika zany mety ahita sarotra indray zany eny ahitatsika ay hoan'ny manta de hoan'ny olona hitoeran'ny kalan'olo zany a rehefa nentina eny anaty lavaka de io sakafo nomeny azy de mitovy aminazy ny fiainana rehetra de avoaka avy any de olona ihany mihinana ny masaka fa ianao ve président mbola tena mino fa mbola misy an'izay ato zaho mino tanteraka fa mbola misy ato miara ny tiako tenenina hoe mbola tsy voakitaban'olona ve raha ohatra misy olona mihazaza zany ety mbola tsy voakitaba loatra eto zany fahitako anazy satria mbola misy ny olona fampiresaka
Eto tanàna? Eo an-tanàna fa mbola mahita ato. Ny olo Mbola maventy mahita zany, ato? mbola mahita ato. Olona mpitaiza olona io zany miteny hoe ombato latabatra mbola petrarina kalan'io. Fa ny tenako aloha sarotra mandainga mbola tsy nahita. Izy zany ohatrany voary rehetra azo ifampirarahana. Azo ny tenintsika zany fatany. Fatany ny tenintsika. Fantany. Misy tompondray hono ato, tompony ampiasan'ny mpiafina taty tamin'ny 47. Wow! Ary tena ato kosa azo atorinako. Tena efa ratsy olona mahafantatra ny ty manodidina eto ty zany dia tsy afaka ho tafiditra raha mahita an'ity mihitsy. Dia tamin'ny tabataba 47 Tipitia toko tamin'ny tabataba. Io zany ny olona nisitrika tato anatin'ity zo ity niala n'le tabataba satria mbola rakotr'ala tanteraka izy tamin'izay dia tsy hita ny setroka moa miaraka amin'le setroky ny rano ambany eo zany tsy dia fantatra mazava loatra. Dia ny olona rehefa avy maka foza ato ambadika amin'le fakana foza ato dia miakatra eto manoko le mahandro le foza na mitono ny foza satria rehefa lany ny vatsy dia tsy afaka andeha antoandro mihitsy. Alohan'ny andehananjareo andeha haka vatsy dia tsy maintsy misy santonelina eny am-bavahady any ambony any mijery hoe andao amin'izay andeha haka vatsy fa lasa le fahavalo. Dia zay miala sasakalina mandeha miazakazaka maka vary any an-dragnambo maka vary any an-tsokitra dia aliny any sy maintsy miverina ato. Dia ny fitotoana vary tamin'izany tsy alo satria tsisy laona fa tavoahangy ny kosehina amin'ny tavoahangy dia aty any magnoto. Amin'izay zany tsy eny midobodoboka miaraka amin'ny laona sy ny fanoto. tena nanan-tsaina le mahery fotsika. Raha nampiasa fitaovam-piadiana ny fahavalo ny mpanjanatany tamin'izany fotoana dia tsika niezaka nampiasa ny zavaboary nisy teto amintsika ny arovateny. Aty no mitsoaka fahavalo, aty no nahafana ny aro-tena dia ny toko hitantsika eto toko telo izy io, misy vato anankitelo dia toko zany efa nafatana nampiasaina tany amin'ny taona 770 tamin'izany ady ny fitolomana tamin'izany fotoana zany. Ara-tantara aloha dia hoe tsy nisy vazany tsofoka mihitsy fa matoa nivoaka ny olona tato dia ny santinelina avy any ambony any midina hoe andeo hivoaka fa ravany tabataba. Raha izay faharoa lavabato ity zany betsaka an'le kalan'oro dia misy le olona isehoany le kalan'oro dia ngatahina hoe mba ameo zay zavatra ahafahanay hiaro ny tenanay ity, hiaro ny firenena fandraisan'ireo vazaha reo. Dia ireo kalan'olo manoro amin'ireo ravin-kazo rehetra reo hoe ty ampiasao, ty ampiasao, ty ampiasao dia resy ireo. Ary tamin'izany moa ara-tantara fa raha vao mitifitra amin'ny vazaha dia misy olona miteny rano dia tsy tafidy ty bala io. Zany hoe ny kalan'oro koa zany dia nandray anjara tamin'ny fanampiana n'ireo mpitolona tamin'ny taona 770 taty amin'ity toerana ity. Ary hatramin'izao ny olona tena nitoerany zany zavatra zany tsy mihinana voanjoboka. Ary ny tsy nahitany vazaha ity toerana isitrian'jareo ity dia avy amin'ny fitambaran'jareo tamin'ny kalan'oro satria afelon'le kalan'oro dia tsy hita le izy. Za manokana moa zany raha adikako hoe mystère-ny 770 ity toerana ity satria be dia be ny zavatra fantatsika hatreto mikasika ny tantaran'ny adi-pitolomana tamin'izany fotoana zany. Dia anisany koa zao zay ny fomba fiaditsika malagasy tamin'izany fotoana zany nentina niarovana ny firenena, niarovana ny ainana, niarovana ny mitolomana ho an'ny fahafahana. Karaha tsika zany manao an'ity fitsidiana na fitsangatsanganana na fizahantany aty Manasamena aty dia be dia be ny mystère-ny 770 mifandray tanteraka amin'ny
zavaboary misy eto amintsika mifandray ihany koa amin'ny tantaram-pirenena ary ny akanton'ny toerana moa raha anao fizahantany dia feno tanteraka satria amin'ny ankamaroan'ny toerana ale samy manany maizy azy dia tena manany maizy azy koa ny toerana eto amin'ny grotte na eto amin'ny zoy na lavabatony ambato latabatra aty Manasamena aty azo atorina ato tena omby olona hatramin'ny ataoko hoe olona folo mahery tafiditra ato ary mbola le tsika moa zany tsy afaka mikitika na manakisaka nytony tokotony satria lasa vakoka izy zao averina trano fa ny ato anatin'ny faritra rovana corridor ankineny Zamena no misy ny faritra tantany reto VOI reto ato Manasamena en route pour les aires protégées avelatsika ty tanànan'olona ty mbola tsy tapitatsika ny 700 metatra raha antsaka rano le pahandro ety any dia efa mahavita matsaka rano hitatsika amin'izao fa tsy tonga ho azy le nijanona anaty ambony kely ety malama be ny atahorako fotsiny raha vao misy mihetsika reto reto vato kely mananany reto sady apetsika ny lehibe ao ambony ao tsy mihetsika zany io raha zay tengenan'olona fotsiny voaka kely indray aloha zay voaka kely zay no mahafakely an'ity grotte ty tsofotsofoka ny anelanela bato somary mahazo ohatrany tapitany eto indray dia tsofoka indray aloha zany rehefa eo zay hatrany hatrany mara-mpivoaka any dia eto zany tsika somary mahita vai kely hafahafa ty zany atao hoe vai rano ty vai ty zany rehefa miditra anaty ala ka mangeta eto dia tonga dia potserina ohatr'izao ary mahafaka etaeta le izy raha izay faharony dia misy zaza be pipi ampandrina ka tsy mijanona mihitsy dia angalana voan'ny eniny potserina anaty vavany ohatr'izao dia mampijanona n'le pipin'le zaza zany zay zany anaran'ity vai ity dia misy ihany koa moa ny satria foko 20 eto Madagasikara samy manana ny fiteniny dia ny anaran'ity indray amin'ny olona sasany tsy amany kiva fa ty aminay zany izy dia vai rano tsisy tsirony zay mahatonga anazy masolo rano fotoana inona ny tena mahavokatra azy ohatrao misy foana mandavataona efa mamaraparana ny ato anatin'ny lavabato zao somary midiny mitety ty vato malama ty fa dia sarosarotra ohatr'izao zany ny paozy tandramam-bokona kely aloha alatsakatso zay malama izy ty atengenao tontolo zay iny mbola zoy daholo makany iny tsofoka eto indray dia mitohy manaraka kely an'le rano dia makany hatrany amin'ny fahataperan'ity vato ty zany ny lalana fa ho taperitsika eto président ny fitsidiana n'ity toerana mahafinaritra ty mankasitraka ny amin'ny fitsiriana nataonareo mpanao gazety mba ampitaina amin'ireo mpitondra fanjakana manaitra n'ireo mpizahatany hitsidika n'ity lagrotte sy ny mbola hojerevana manaraka ato amin'ny fahadrala Zamena ankeny eny zay ho tantaninay dia ho fitami tsara ny anamafisana ny fiarovana amin'ny alalan'ny fikilasina azy ho vakom-pirenena satria raha ny zava-misy zany hitana eto sy ny tantara izay mifandroy aminy dia azo anaovana fanadihadiana hametrahana azy ho vakom-pirenena eny
hahatra amin'ny vakoka iraisam-pirenena azy. Eo moa zany manam-pahaizana manokana mikasika an'izay fanadihadiana izay, mameno ny fanadihadiana hahatonga any fa mafimafy kokoa ary matotra kokoa ny fiarovana azy raha toka voasokajy amin'ireny sokajy ireny ny vakoka voajanahary misy aty. Manamafy aho amin'ilay hoe anafaingana ny zahatany ny fitsidihana an'ity fatra lavabato manasamena ity, no sady ihany koa anafoanana aingana mitsindry mahazo ny atiala handavamena tandavanala zahamena ankeny eny, fa misy tsindry be dia be izay lolo jerevantsika manaraka ny fisian'izay ka raha tahinika sokatra aingana ny fisian'ny fizahantany eto manasamena dia inoko maromaro na mahafilohana fa voaro tanteraka io atiala sisa tavela aminay io atiala io zany misy tsindry dia tena tsindry amin'izao. Zany hoe ny écotourisme zany na fizahana voahary dia eritreretiny reto veo ireto fomba anankiray ampihenana ny tsindry mahazo ny atiala ty antoerana, satria raha sanatry koa miamitombo ny fahasimbana eto dia mety hiena ny zava-mananaina sy ny zava-maniry izay mampiavaka nyty faritra ty mivelona amin'ny manodidina azy eto. Koatr'izay moa zany ny endrika izay manome aina ny fizahantany na ny fitsangatsanganana azo atao eto amin'ny lavabatony Manasamena. Mitohy fitsidiantsika. Misy mystère hafa indray ny hitantsika ato? Ito zany no atao hoe toeram-pianarana eto Manasamena. Taloha zany no nisy tompony miaramila frantsay mipetraka teto, ary tamin'ity alohan'ny hanorenana an'ity sekoly nanarina an'ity zay dia nahita fatana lehibe ty ny fatana nampiasain'ireo mbola ve lisy sala tsy etsony fa raha izy teo satria amorona sekoly zay dia nravana le izy le fatana fa le fatana teo nravana reo nravana satria mibahana le toerana nanovana trano zany. Tamin'izay nanarina an'ity nanaovana ekôly dia nahita tolam-balo maromaro dia nangonina ray dia natao lavaka ray any ambony eny, nahita ihany koa bala. Andeha hiakatra amin'ny Tsiandravidy totsika zay iverany le lavaka nandevenan'ireo miaramila frantsay ny olona maty tamin'ny tabataba. Dia eto zany hitantsika misy ohatran'ny kanal anankiray ty izay mivoaka ary amin'ny arabe ary miakatra makany. Iny zany nandehanan'ireo miaramila nitondra ny fatin'olona nalevina tamin'ity Alanjavidy Tavirany ty. Dia teto moa nisy fatina vagona zany tato ambany tato, fa tsy nahitana anazy nandeha ny aferana vita amin'ity toerana ity hatramin'ny alasanan'ireny potona telefona nakany alakato reny, dia hitan'ny olona ihany koa ty fatina vagona tato dia nitateriny olona zay tsy nahitantsika ny andro androany. Ty zany lalana vagon taloha. Lalana vagon taloha ty. Hitaterana olona. Taterany olona maty miakatra ty. Maty tabataba. Olona vaizany taterana nakaty. Zany hoe zay olona maty amin'ny basy zany na miaramila Sénégal io na ny malagasy maty ny basy dia vagon nitondrana anazy tamin'ity. Karaha tantara zany hoe nisy lalam-by mihitsy iny fa noho izay teneniko zao hoe mandeha ny aferan'ny vy dia lasa ny olona daholo ny vitamine niaraka tamin'le fatina vagon anankiray petraka teto ambany teto. Ty azo ty noremazy famantaranareo famantarana ateto no misy ny lavaka nandevenana ny olona. Ty zany izy fa hitantsika tilo ny anankiray lavaka dia lalina tokoa izy io raha ny fahitana anazy io tamin'ny voalohany. Tiako hoe tsy ataorana iotsaka indroa ohatran'izao ilavaka io. Rehefa nanarina an'le tany nanaovana ekôla zay ka nahita an'le taolana sy le bala dia nakarina taty dia narotsaka tato. Misy moa reo gona mahery fo dia midina moramora napetraka ny razana amin'ny fomba mamalagasy ny taolana dia napetraka ihany koa le bala moramora dia tsy azo atsipy indraindray mipoaka dia mirakofana tany moramora
dia vita amin'ny fombafomba gasy a dia nivoaka moramora. Nametraka an'izany tato zay dia sady matahotra satria indray sao dia hipoaka tampoka. Le bala ihany koa efa tsy fantatra ny datiny hoe tamivina na tamivina. Fa fantatra otrany hoe bala le izy. Raha izay faharoa tsy dia fahitana anazy tsy dia balana basy le lavalava fa ohatrany tondry any abeany. Ka ny tena nampatahotra na grenady na mine. Zay ny nampatahotra anay nampiditra anazy akato. Dia eto zany zay dia manafatra ny ankizy tandre milalao amin'ny fanenjinenjika any amin'ny Anjavidy any fa misy lavaka any. Tsy tia tokony ty any ny lavaka eto fa misy efatra izy manodidina eto dia sarotra be ny andefa ankizy miazakazaka ty na milalao amin'ity toerany ty. Ty zany le nahitana satroby petraka teto. Fa mitondra moa le izy dia tsy araka le teneniko tario hoe mandeha ny aferana vy satroby le izy. Dia lasa nila mbany satroby le tonga dia le boribory eto ohatrany coupe-ball. Lalina reto lavaka reto mety ambanina ity zao eo amin'ny 2 metatra eo. 2 metatra sy sasany. To mety ho amanarivony mihitsy ny olona tolam-balina zany anatin'ny reto lavaka reto raha ny fahitany zareo azy. Zany hoe ty manasamena ty zany a dia manatantara ho an'ny olona mahery fo tamin'ny tabataba nitahaky nireny toerana ankalazain'ny olona amin'ny fotoana ny fankalazana ny 7 marsa 2026 regny. Sotra président. Ity koa zany a tokony ho anisan'izay mba ahafahanay VOI miaro ny tontolo iainana satria rehefa mba misy mpitondra fanjakana mamangy an'ireto toerany reto ka mankalaza anazy ohatr'izany ihany koa dia voalohany a voahaja ny vakoka. Raha izay faharoa voahaja ihany koa ny tantara rehetra ary fahatelo a dia voaro ny tontolo iainana. Sotra président. Sotra indrindra tompoko. Nampetsi-po ny fizahana izay natao tatia Manasamena. Betsaka ireo tantara tsy nampoizina. Betsaka ny mistery, ny famaofao tao anatin'ny tantaran'ny pirenena tamin'ny taona 7/7 dia nanampy ihany koa ny fahalalana ny zava-misy eto amintsika indrindrandrindra ny zavaboary ny fitetezana ireo atiala izay tantanin'ny fikambanan'ny vondron'olona ifotony aty an-toerana. Ny fisin'ny zavatra tahaka itony tsara ny ijerena azy ankaiky mba ahafahana manamafy ny fiarovana izay efa ataon'ireo vondron'olona ifotony aty an-toerana ametrahana ireo vakoka na vakoka ho vakom-pirenena satria manana ny lanjany teo amin'ny tolona izay natao teto amintsika tamin'ny alalan'ny fahafahana ny zava-misy izay nasehontsika teo. Ankoatr'izay dia tanànan'ny fahafahana raha zay ny azo ilazana azy ny tanànan'ny Manasamena tamin'ny alalan'ny ireo tantara izay narahantsika teo sy ny raha latsaka na raha mbola miafina ato mandrakakehitriny. Ho anay eto amin'ny fandarana zahatany dia voninahitry ny ty fandarana ity sy ny televiziona malagasy ny nahafahanay namakilay ny jery anireo toerana izay nasehontsika teo ireo satria ny zahatany no fandaharana amin'ny fahitalavitra voalohany nanao fanodinana fandaharana taty an-toerana. Tapitra eto ny fandarantsika androany isaorana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ny VOI aty ambanivohitra lavitra be aty izay nanamora ny fanodinana ny sary rehetra tato anatin'ny fandarana izay narahantsika teo. Isaorana ny FAPBM izay mifanometanana amin'ny fandarana zahatany amin'ny alalan'ny fampivoarana ny faritra rovana eto Madagasikara ho fampafantarana antsika amin'ny alalan'ny en route pour les aires protégées. Koatr'izay dia isaorantsika ihany koa ny conservation internationale izay mpitantana ny tandavanala ny corridor ankenieny Zamena mitantana n'ity tandavanala ity nanome antsika koa ny fahafahana nanodina ireny fandarana ireny taty an-toerana. Isaorana ianao izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Manome fotoana ho anao amin'ny fandarana manaraka indray, fandarana vaovao eto amin'ny zahatany.